Manantitra ny raba mba ampirarintso anareo tompoko lasy tompoko vavy ary manasa ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny vaovao ny fahitalavitra MBS. Nitoy androany tetsy amin'ny kianja ny 13 Mey Analakely ny etsika ho fanoherana ny tsy fahamarinana nandritra ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa farany teo. Nampiavaka n'ity androany ity ny tsy fisian'ny fanapoahana bomba mandatsa-dranomaso sy ny fanaparitahana ny olona. Nisy aloha ny mpitandro ny filaminana ny tapakandro maraina fa niataka tsikelikely izy ireo rehefa tonga ny tapakandro ny tolakandro izany. Teny antoerana i Jessica Miray teo amin'ny sarin'ny Rivo Janoary. Ny renty vao maraina toy izao indray ny mpitandro ny filaminana ny hodidina ny parviny lapan'ny tanàna Analakely. Tsy nisy nahazo niditra tao amin'ny parvy ny olona tonga hiaro ny safidiny. Omaly anefa, efa nisy ny fanambarana nataon'ny ministry ny fiarovam-pirenena Beny Xavier Aslofnirina izay mampatsiahy ny andraikitry ny mpitandro ny filaminana sy ny fahafahan'ny mpanao hetsika miditra malalaka ao amin'ny parvy. Tsy izay anefa no nitrango io maraina io, fa nilaza ary nanamafy ny kolonel Anise Janoary fa tsy mbola nahita io fanambarana io fa mbola ny fandrarana ny olona tsy hiditra ao no baiko azony tamin'ny préfet de police. Mbola tsy namaky gazety hatramin'ny maraina satria PDP loatra le aza hatramin'ny maraina tafiry maraina nefa nampanao rassemblement le fanambarana gazety zay mbola tsy hitako. Fa manarakaraka an'izay réquisition avy any amin'ny préfet hatramin'ny Omaly iny le mandrara an'le tsy famorimina olona atao anatin'ny parvy mbola tonga aty amiko. Fa raha misy ndray zavatra hafa taratasy hafa avy any amin'izay tompona andraikitra ara-dalàna manome baiko hoe afaka miditra neto dia miditra le izy satria tan-dalàntsika. Hatramin'izao zany mbola tsisy taratasy manao milaza mifanohatra amin'izay zany. Tena mbola tsisy taratasy mifanohatra amin'izay aloha tonga eto am-pelantanako hatreto. Zany hoe mbola voarara aloha izany. Voarara aloha izy hatreto fa raha ohatra ka misy baiko milatsaka avy any amin'ny chauffeur arasika na ohatra koa hoe misy taratasy avy any amin'izay tompona andraikitra ara-dalàna hoe manambara fa azo dirana eto dia mahazo miditra. Nanao kosa mety fifampiresanareo tamin'ireo mpitarika anetsika zany misy ve? Mbola tsisy mpitarika anetsika nanantona aloha hatreto fa rehefa tonga eto izy dia hazavaina aminy zavatra misy dia raisina mifanaraka amin'izay fepetra tokony ho raisina. Tokony ho tamin'ny 12 ora sy sasany anefa nisy ny fifandresena lahatra teo amin'ny mpitarika sy ny mpitandro ny filaminana ary nahazo baiko ihany koa ny mpitandro ny filaminana amela malalaka ireo mpitolona hiditra ao amin'ny parvy ka tafiditra soamantsara tao ny olona. Tamin'ny ankapobeny araka izany dia nilamina tsara ny hetsika hiadiana amin'ny fifidianana feno osika androany. Ny varotra ary ny aina toy ny andavanandro ny olona teny Analakely. Proof izany izao fa tsy ny mpitolona no niteraka korontana fa ny fanomezana baiko ny mpitandro ny filaminana anaparitaka azy amin'ny bomba mandatsa-dranomaso. Fa anisan'ny nampiavaka ny etsika teny amin'ny kianja ny 13 Mey androany ny fisian'ny écran géant izay nampisehoana ihany koa ireo profo marobe izay nanambara ny fisian'ny alatra sy ny osika nandritra ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa iny. Andeha ho arahantsika ary ny momba an'izay teo amin'ny fanadihadian'ny Jessica Miray sy Rivo Janoary ihany. Ny toy androany ny fanehoana porofo tamin'ny alatra bevava nisy tamin'ity fifidianana ity. Nisy ihany koa ny fampiasana ilay écran géant izay nampisolana Omaly ka nanaparitahana ireo olona tamin'ny bomba mandatsa-dranomaso. Navoaka tamin'ny horonan-tsary teto mihitsy ny porofo rehetra hita tamin'iny fifidianana iny, izay tsara ny manamarika fa tsy fahadisoana akory fa alatra bevava mihitsy ampandaniana ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo. Marina fa ny zavatra nitranga teto Omaly ny tena zavatra faniritsika izany sy programatsika dia hoe anao fifampiarabantsika Omaly dia hijery an'ilay écran géant. Lasa écran géant zisitsika indray zao lasa mampatahotra olona io mampiororo amin'izareo manao ny madary manao ny tsy fanaony. Raha ny tokony izy ny anakiroa ny mandeha anankitelo fa nitato ny tapahan'le kabla ny tapahan'le mpitandro filaminana dia mbola tsy vita fa tsy manina fa ny anankiray aloha ny atao miakavia koa efa mandeha. Tsara fantatsika hoe inona no atongavantsika eto amin'ity toerana ity. Efa fantatsika tsara fa ny antony atongavantsika rehetra reo tsy no hidada tsy no nikavantsaika fa noho ny fahamarinana.
nandeha ny fifidianana nanao safiditsika ary miaro ny safiditsika na itsika fa nanomboka tany Antsiranana ka hatrany Tolaniavo tany Mahajanga ka hatrany Tomasina Alabato azy fraude massive généralisée à Madagascar. Nulla pana yani ngamba na maremna yani tsy nahita an'izany tsy mahelao zany na minimikipy na miniminima na pitofona fa sika mafantatra fa misy an'izany tsolona dala daholo tsika rehetra ka hiteno hoe izay hitsangana ho an'ny famarinana izay tsy manaiky ny Alabato izay tsy manaiky andreny anomalie reny izay tsy manaiky andreny irrégularité reny marina zany sa tsy marina tsy hijanona treo ity hetsika anehoana pirofo ity fa hitoram-pitso hatramin'ny sabotsy izao eny amin'ny kianja ny 13 mehatrany anehoana ampahibe maso fa tsy mangarahary ny fifidianan'iny ary feno osoka sy alatra. Fa ankoatran'ireo nandray fitenenana teny ambony lampiasy sy nitondra ihany koa ny fanentanana maro samihafa tamin'ny hetsika tetsy amin'ny kianja ny 13 Mey tamin'ity androany ity dia nanany nambarany ireo vahoaka marobe tonga teny antoerana. No mafisin'izy ireo fa tsy hitsangatsangana na hitanin'andro na andany andro ny antony natongavany eo amin'ny kianja ny 13 Mey fa misy ny foto-kevitra mazava tsara izay hijoroana dia ny fitakina ny marina momba niny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa iny. Ndeha rahantsika ny fanadiadiana momba an'izay iarahana amin'ny Jessica Miray teo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince. Omaly raha nisy ny fampiororona ny olona hiparitaka tamin'ny bomba mandatsa-dranomaso tetsy amin'ny kianja ny 13 Mey androany kosa tsy nihemotra ny olona vona hiaro ny safidiny fa tonga maro hatrany tsy ady no ilaina hoy izy ireo fa ny fanehoana ny marina. Ny antony mbola hijoroana eto ngamba tsy adala ireo olona ireo fa tena hoe hitaky ny fahamarinana araka ny tenenin'ny ray aman-dreny teo hoe raha ohatra ka lany tamin'ny fahamarinana tsisy ny Alabato Andry Rajoelina manaiky izay fa ny fahamarinana kosa tsy maintsy mipoitra zay zay vao teo naheno fa hoe nahazo contrôle drahony reto miaramila reto avy any amin'ny Tsay Christian sy Andry Rajoelina ministra nefa nilaza tamin'ny maly fa hoe afaka maneho ny heviny vahoaka afaka miditra amin'ny parvia io marina indray niova indray lasa hoe tsy mahazo miditra indray asina miaramila asina mpitandro fiarahamonina miatrana manodidina amin'ny parvia zao sady ve tompoko mbola tsy lany akory le olona candidat zay milaza fa izy lany dia fa zao ny anaovana ohatranay anao famoretana an'ilay vahoaka malagasy madinika maiky izy zany faralany eo ohatrany anahoana tsy verina indray fanjanahantany fahiny ho antsika tanora ho anareo tanora anareo zanaka mieritrereta mitaky ny sehon'ny marina ahako fa rehefa miseho marina karaha sanatry karesy président Ravalomanana manaiky ny hevitra ny besin'ny maro etoko zay angambany za fa antitra 17 taona miresaka aminao tsy dia manana ninninao anao fa zanako indrindra fa ny zafikeliko fa lehibe daholo iny amin'ny université ny akamaroana aiza mba alendreny ho lasa ny sinosy ny karana ary ny frantsay indray ve Madagasikara ary za taranaky ny MDRM miarasiny amin'ny teny ity ndrenitro voangana maty 7 taona mahery ndrenitro maty vao 2 taona angamba zay 7 taona tamin'ny farafangana amin'ny mamako tamin'ny 1947 maty tany ny fianakaviananay Tata Max zany mba nanavitra azy tany tatary zany Tata Max ireo zany dia taranaka MDRM tena tsara mihitsy dia diako atoko avy aminao zay zany efa taranaka olona ny tolona mihitsy hatramin'izay ka zay tsy manaiky no lasan'ny frantsay indray Madagasikara na ho lasan'ny karana sonosinoa tsy tsekena mihitsy sony zany za moa vita inona fa manampy anareo tanora inona vitako zao fotsy volana efa antitra fa za kosa tsy manaiky raha nytandrazako nomena vahiny torak'izay koa ngamba ianao ary ianao koa mba nisy nitolomako raha hoana aloha zany ny atonga aketo ohatrany tsy dia misy atahorako loatra ny zavatra mitranga omaly sy zavatra hitranga androany tsotra be le antony atongavany eto hitaky ny zoanao amin'ny safidinao malalaka ka hitaky an'izay nentina mpitahorana sy andrahonana zavatra ohatr' zao hita maso zao amiko tsy dia atahorana ary eo zany amiko tsy biby fatahorana fa raha ohatra eo tena hipetraka ka ametraka amin'ny basy any aminy dia ny kobaisy ny fitaovana arma tsotra netiny ifampitady eto izay fa tsisy atahorana andreo fa filaminana aloha ny takina ka rehefa tsy mety takina mpilaminana izy zavatra hafa indray mety tsy fantatra zay mety hotoy andreo fafeo ao
Ianao zany mbola mijoro an'ilay hoe takin'ilay hatreto aloha tsy miova ny fanapahan-kevitra hatramin'ny farany. Tsy mipotra mihitsy. Rehefa mipotra marina karesy teraka resy amin'ny fomba madio sy mangarahara, lamina sy mipetraka manaraka amin'ny vahoaka rehetrarehetra zay. Fa rehefa tsy hipotra, karohana hatramin'ny farany. Mitady ny fahamarinana fa tsy ilavanana izay nanakorontana. Ny mpangalatra sy ny jiola tsy hitandreo sefro izay anaovana anazy. Nefa izay eto mitaka ny fahamarinana, inona mikotana-polo izany ety avaninay. Izay nga zao maninona dia tsy menatra be rehefa mitandro ny filaminana indray tondrana basy tondrana krimozely zay. Nefa izay maninona zao hita amin'ny masonao zao. Lomba ireo tany repoky rendanitra fa izay tsy mila vanina. Mitady ny fahamarinana zay ka maninona izy manao an'izany. Mahatanora anazy zany dia mijoro eto mba mamoaka ny hevitro ihany koa satria mitaky ny marina. Tanora no hoe ho avin'ny firenena dia mahatanora dia mitondra anjara pirika eto mitaky ny marina, avoay fotsiny le marina. Ao anao président intérim, atreto anao filoha fahefana, soroka arony vozony ianao afaka mandidiny maramila. Fa nahoana no atao sady ny hery famoretana eto. Ekena io raha ohatra ka lany amin'ny ara-dalàna fa apitray aloha le marina satria zay manana proof zay. Ary ny anay ireo olona mitaky ny marina aminay dia olona nanao droit daholo. Anananay ny maître iantra, masa faniro soa aho magistrat zany ao anatin'ny domaine ny anarana zany ka dia ireo ny solony tenana ihany mitaky ny marina fa zay eto manatevin-daharana. Ny azy zany tsotra omaly zany ny ministry ny fiarovam-pirenena zany ny teny zany izy. Namebaiko zany ny tena marina ka noho izany efa izy zany no azo lazaina hoe tompony andraikitra voalohany amin'ny fandriampahalemana amin'ny firenena. Dia miangavy zany amin'ny zareo mpitandro ny filaminana mba hikisaka satria ny antony izy ane filoha ka za zany teto moaly rehefa tonga teto moaly ny marina zany marina foana tokana ihany alefa sy le confrontation hita eo izy par bureau de vote raha ohatra resy ny andaniny manaiky ny akilany fa le confrontation mbola tsy vita ary faharoa manarak'izay ho ana manokana tamin'ny enina amby 2019 zany Madagasikara no zanatany hatramin'izao zany mbola mety hoe zanatany Madagasikara ka izay indrindra no ijoroko eto ho an'ny taranako sy ho antsika zandry fa izay koa makatity sanatria mandany andro na hoe sanatria hoe voakaraha mavola fa misy antony ijoroanay eto fantatray fa na ireo mpitandro filaminana ireo na olona hafa zay mamebaiko dia tsy ny malagasy ane no mamebaiko andreo ka miantso azy zany maintso atsika rehetra itsika malagasy fa aza manaiky bakio ny vahiny andao iombony sora tompo. Tsara hatrany mampatsiahy fa nilamina tanteraka ny fanehoana pirofo sy ny hetsika teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey androany. Pirofo izany fa tsy nitady korontana ary tsy mpanakorontana ihany koa ireo olona marobe ireo fa hiady amin'ny fahamarinana fotsiny ihany. Fa mbola vaovao politika ihany no anohizantsika ny fotoana fantatra tamin'ity androany ity ary gaga sy talanjona ny besomaro no ny fahafantarana fa notoriny ny fiadidiana ny primature ny solomavambahoaka maître Antra Razafimanatsoa sy ny mpanao gazety Fidèle Razarapera. Izy ireo dia samy mpitaritolona eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey. Resaka fanohintohinana ny filaminany tany sy mifanjakana atteinte à la sûreté de l'État no antony anenjehana azy ireo. Vaovao tanteriny Fidy Andretsoavana. Sady gaga no talanjona ny solomavambahoaka Antra Razafimanatsoa sy ny mpanao gazety Fidèle Razarapera raha nareny fitorina nataony primature. Tsy nisy fanentanana fanozongozonana fitondrana velively anefa nihetsika ny tanterahana teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey. Vaovao maro-potitra moa zany avy any fitsarana fantatra fa nametraka plainte pour atteinte à la sûreté de l'État contre na olona vitsivitsy anisan'izany izay menada eto ny primature. Zany hoe satria ny olona mitaky sy manao fijoroana vavolombelona mitaky ny fahamarinana zany amin'izao fotoana zao no enjehana indray lazaina fa manam-potana firenena mpitandro filaminana izay lasa atao herim-pamoretana sy atao fitaovana no manao ny ataony dia izahay indray zany amin'izao fotoana zao fantatray fa nanaovana plainte amin'izay atteinte à la sûreté de l'État zay eto moa zay dia manameloka hatrany ny fomba fanao ohatran'izany raha tiana tsarovana kely fa tamin'ny fotoan'andro nanaovana indray ny tolona nataony 73 député teo amin'ny parvis ireny dia nisy ny fikasana ohatran'izany nanakorotana indrindrandrindra fa hoe hitory sy sambotra ny fitarika ny tolona mba hoe ahafaty ny tolona izay natao tamin'izany fotoana zany kanefa
najanona ilay izy tateoriana satria fantatra fa nitombona ny zavatra nataonay ary nisy fanomezana rariny izay nataony HCC. Ny vokany tao anatin'izay dia fametrahana ny Prime Ministre teo amin'ny toerany amin'izao fotoana izao, izay Prime Ministre mitory ny olona mitaky ny fahamarinana amin'izao fotoana izao, angamba tsy azo eritreretina kosa fa mety zany zavatra atao zany. Nanamafy anefa reto mpitarika nietsika eny amin'ny kianjany 12 Mey fa hitohy ny fanentanana eny antoerana ny Zoma sy Sabotsy izao. Fanehoana ampahibe maso ny pirofo ny halabato nandritra ny fifidianana filohan'ny Repoblika ny Tanjona sady fampiarabana tratry ny taona ny Sabotsy. Eto moa izay dia misaotra ny tompon'andraikitra ny firenena, ny président république par intérim, ny ministre ny foloan-daza indraindray ndraiky ny tao anatin'ireny zavatra nitranga ireny. Eto koa nefa izay dia manameloka foana ny zavatra fandratrana olona sy ny fanaovana herisetra amin'ny vahoaka ohatran'ireny izay mitaky ny fahamarinana. Ny manaraka an'izay tsy hoe milalao na inona no zavatra ho atao fa fitakena amin'ny fifahamarinana izay dia izay no antony atao amin'ny plasin'ny 13 Mey ary netsona ny vahoaka ihany koa indrindra fa voalohan'ny taona fakahita dia ny fifampiarabana no tena zava-dehibe ary fampita ny vaovao izay zavatra andrandrainy rehetra zany ary efa prévu efa zavatra efa fantatra hoe hanao les projections amin'ny écran géant izay mikasika an'ireo pirofo izay hoentinay tao amin'ny HCC fa indrindra ireo pirofo izay tsy fantatry ny olona fa neverin'ny olona sasany kosa fa dia tsy misy na mamorona izahay dia tena ampisehoanay mihitsy hoe ireo ara ilay pirofo izay voalazanay fa nisy ny halatra mandritry ny fifidianana iny, nisy ireo anomalie marobe, nisy ireo irrégularité ireo. Izany rehetrarehetra zany no nentina ary hitanareo androany dia fanombohany moa ny androany nampalahelo fotoana fohy satria nisy ny fanapahana ny kablan'ny écran géant, nisy ny fanalana ny sono sy ny sisa fa izay kosa dia nanapirofo ary mbola hanapirofo fa mitady ny fahamarinana ampilaminana. Tao iny famelana malalaka indray ireo olon-tsotra niditra teo amin'ny kianjany 12 Mey araka izany. Sinoany sy fanekeny ny ministra ny fiarovana hampiasana ny tafika hanao herim-pamoretana dia niova-paikady indreo nivy primature ka ny fitoriana ireo mpitarika no nasetry ny hetsika teo Analakely. Fa hivadika lafim-baovao hafa tanteraka mihitsy isika fantatra izao fa dia velotaraina tanteraka ireo mpiasa eo anivon'ny site Ambomiandra. Ny antony dia noho ny tsy fandraisan'izy ireo ny karamany efa ho eritaona. Nanao antsoavo ireto mpiasa ny site Ambomiandra ireto androany, nanairana ny tompon'andraikitra ary mitalao ihany koa amin'ny mpitondra fanjakana mba hijery akaiky ny olana izay mianjady amin'izy ireo. Fanadihadiana hoentin'ny Noro Fitiavana teo amin'ny fandraisana ny sariny Mathieu Prince. Mitaraina ny mpiasa eo anivon'ny ONG site Ambomiandra noho ny tsy fisitrahan'izy ireo ny karamany ara-dalàna. Voalaza fa efa ho eritaona izay izy ireo no tsy nandray ny karama, izany hoe tamin'ny taona 2024 iny tao anatin'ny 9 volana. Manao antsoavo an'ny lehibe ny ONG site araka izany ny mpiasa ao an-toerana mba hijery akaiky ny momba azy ireo. Ary araka ny didim-pitsarana izay anananay dia rariny ny andoavana ny karamanay ary ny filazan'ny mpitsara koa zany dia manana caractère alimentaire ny karama no izany prioritaire amin'ny trosa hafa rehetra. Ka amin'izao fotoana izao zay dia mangataka ny tena marina manaitra ny mpitantana ny ONG site mba hijery an'izao toetra raha izao satria amin'ny maha-olombelona fotsiny tsotro izao dia tokony mba tsiaro maharary nareo mpitantana tahaka anay izay tsy mandray karama. Raha ny fanazavana hatrany nisy ny fanodikodonam-bola ny tranga tao amin'ny orinasy io ka antony iray tsy nahafahany mpiasa ny sitraka ny karamany amin'ny tokony ho izy. Nisy ny petadrindrina maneho fa amidy avokoa ny fanana ny ONG io omaly araka izany. Tsy nanaiky anefa ny mpiasa satria hain'izy ireo ampitombo ny trosan'ny orinasa izany. Dia ny zavatra nitranga nefa omaly ariva dia raha nandalo teto ny mpiara-miasa aminay dia nahita ny affichage teto ivelan'ny toeram-piasana hoe misy entana amidy ato amin'ny toeram-piasana. Ny fampiantso moa izahay dia tonga taty ary nahita tokoa fa tena misy soratra tokoa hoe atao vente aux enchères publiques ny fanana no ONG site zany. Dia ny zavatra misy zany no isian'ny BOA no tonga teto saika hivarotra ny fanana ny ONG site.
tonga teto izay zany tamin'ny sivy hoe anatrika an'io vente aux enchères io ary saika angataka moa izay zany hoe tsy ho amidy satria samy tompotrosa amin'ny ONG site na ny BOA izay mpiasa. Ankoatra izay tsy vao izao no nanao hetsika fitakiana karama ny mpiasa eo anivony ny ONG site fa efa nanomboka tamin'ny 13 oktobra 2024 lasa teo. Hetsika izay efa nahazon'izy ireo lalana teo anivony prefektura ny Fokontany ny kaomina raha ny fantatra androany. Fa samylaza kosa ny akamaroan'ny olona rehefa miandoha toy izao ny taona fa manahirana ny miatrika ny fiainana indrindra rehefa volana janoary manify mantsy ny vola eo am-pelantanana satria vita fety. Ny ariary raha teo dia maivana dia maivana raha oharina amin'ny vola vahiny toy ny euro sy ny dolara. Ndeha aro arahantsika ity fanadihadiana anankiray ity momba izay indrindra hoentin'ny noro fitiavana teo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince. Taoriny ny faran'ny taona 2024 iny velotaraina ny akamaroan'ny mponina fa sarotra ny fiatrehana ny taona vaovao 2024. Tsy misy ny vola, tsy mandeha ny tsena, sarotra ny fitadiavana. Misy koa ireo milaza fa tsy misy ny orana ilaina amin'ny fambolena any amin'ny ambanivohitra Ambatofavalo iny, zany hoe any amin'ny kaomina Ambatofotsy ka antony iray nampiana ny famokarana. Marina nefa fa anisan'ny velona amin'ny fambolena avokoa ny akamaroan'ny mponina any antoerana. Mafimafy ihany zany ny ady amin'ny taona 2019 moa zany. Mpavoatra Ambatofavalo zany misy anay amin'izao avant zay miakatra vao maraina mba hoe hitady vola ty nefa dia na dia nitsena raha zany amin'izao dia maina tena maina mihitsy satria hita mihitsy zany hoe tsisy vola le olona ny orana tsy milatsaka satria tezitra loatra Andriamanitra. Ny fitadiavam-bola zao tsara ny fitadiavam-bola taxi borosy moa tsy neny ny fiainana ny ambanivohitra ilaina zao ny ranomorana fotoa fambolena zao fotoana zao. Ranomorana tsisy ny fiainana efa fanjakana tsisy filaminana dia vao mai ny efaika ihany le fahasahiranana an'le vahoaka zany dia tena hitanay fa tena hoe misarotra le fiainana. Raha toka maro ireo milaza fa mafy ny fiatrehana ity taona vaovao ity, misy kosa ireo miteny fa mizotra amin'ny tokony ho izy ny fiatrehana izany. Zany raha ny fiatrehana anazy loatra ny mora ihany. Raha le fiainana zany tadiavana dia mitady foana anao zany hoe mitady fahamarina izay zany mba mahamora anazy. Zavelo manomboka tamin'ity janvier ty aloha zany ohatrany hoe mba hitako miova kely fa tsy ohatrany hoe namaraka le taona vaovao. Iray mba misy misongadina kely ty tamin'ny 2018 zao ohatrany karama 2000 aloha tamin'ny 2018 iny tsisy mipetraka lefa tonga dia sakafo. Dia amin'izao zany ohatrany hoe mba miova ny taona tsy fa manana vision dia mba manana vaintsa zany dia mba mipetraka amin'ny 10 000 dia 15 000 mba sakafo. Amin'ny ankapobeny nambaran'ireo mponina fa mihamafy ny fiainana tamin'ny 2024 iny hatramin'izao noho ny fisiany korontana eto amin'ny firenena. Dia iny fanadihadiana iny ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany mankasitraka tompoko.